Faly mariavantsika rehetra indray a. Hitantara kely tsika mikasika ny affaire Mboumalaza. Affaire Mboumalaza fa raha namaky ny publication miarabantsika rehetra, raha namaky ny publication ze olony fanirisoa i miaro rama zany nandefa publication zay hitantsika rehetra ao mikasika ny Mboumalaza ze lasa mivadika contre ny mamanombana zany ny affaire am'izao fotoana zao. Ary mavesatra de mavesatra ty affaire zay tena akizena ny mamanombana ty. Ny olona mananjana kamaty Mboumalaza zany eto ny tena hoe akizena tanteraka ahoana mo fanazavako an'izany. Zay hoe tompona ndraikitra tanteraka zany nahafaty an'ireny ankizy reny. Zay zany fiaingan'le izy eto raha namaky tsara nareo publication nataony Fanirisoa. I Fanirisoa moa zany no tompony publication fa maniraka izy maniraka andry miaro rama sy ny ekipany misy ankizy vavy zay koa. Reny zany ny olona nanao publication tao. Ovakitsika eto de tena enonareo ary dinareo lalindala fa tena hoe mamanombana zany no tradoza eto ary mila tao akety. Zay zany le fandehany. Tsy haiko hoe olona ohatrany ahoana zany. Olona ohatrany ahoana zany hoe tena hoe mamanombana indray zany mila rana maso atao akety atao fanadiadina ozy izy. Mafia olona maty zanaka no akizena eto. Satria mamanombana ny taraina ny zavatra ny ainany de navadika ana mamanombana indray zany ny fanadiadina. Ianao ve ministra ny fitsarana zay nilokaloka fa mafantatra n'io zavatra io de androany ianao miteny hoe mamanombana no atao fanadiadina indray. Satria milaza manana compte-ny mafantatra compte-ny fenoasy na inona taizanao ela be zay tsy nanao fanadiadina an'izany. Fa rehefa miteny marina zany mamanombana mitaraina ny zavamisy de ho avadika nareo any mamanombana ireny fanenjehana am'izao ankehitriny zao. Vakitsika kely le izy ny tsara ho fantatra momba ny mamanombana voavy Marie sy ny kanotony victime Mboumalaza. Novan'ny zareo le publication eo tsy haiko tandroany izy io. Nasorony zareo daholo ny marobola rehetra. Fa napetran zareo tao mihitsy ny marobola hoe 1500 €. Ny vola azo tamin'ny kanioty vatany vao nandray ny fianakavian'ireo victime Mboumalaza. I Andra Joel tao avilo tamin'ny 13 aogositra 2025 no dia noidina ilay kanioty najanona zany kanioty zany raha vao nandray zany Rajoel. Ny olona nampiasaina ny olona nampiasaina ny ampahany tamin'io vola io dia ilay vehivavy atao hoe Ilo na Ilo, je sais pas. Izay voalaza fa bevoka. Nasaina nanao examen isan-karazany izy mba hijerena raha misy fahavoazana na séquelle mety ho nateraky ny zavan-tranga tamin'ilay zaza tao akibony. 750 € zareo ny vola nomena azy hanaovana examen tao amin'ny Institut Pasteur de Madagascar. 750 € zay tamin'ny vola 1500 io zany. Deja ny vola tsy marina io vola 1500 € raha io fotsiny ny navoakan'zareo fa ny fafan'zareo le vola. Fafan'zareo le vola. Fanirisoa manao an'ity publication ty fa ry miaro rama zany no mamoaka anazy. Ny ambiny ny 750 € ny ambiny kosa dia nalefa tany amin'ny victime iray atsona hoe Jenny. Dikan'izay zany olona roa zany no nahazo ny bénéficiaire tamin'io vola kanioty io araky ny fitantarany Fanirisoa olona roa. I Jenny ny ray de Ilo io ny ray. Izay narary mafy ihany koa tamin'ny zany fotoana izany ary nasaina nanao examen tao amin'ny IPM ihany koa. Raha ny voalaza dia nisy zavatra hafa hita tamin'ny fitiliana natao tamin'io vola kanioty io.
sy ireo séquelles mifandraiky amin'ny intoxication sy ny empoisonnement no tena voalaza. De toizatsika fa enjana be ny accusation mahazo any mamanombana eto a. Dingano kely taorian'izay a dia tsy niresaka itsony ireo satria mamanombana sy fanirisoa io a tsy niresaka itsony fa tsapany fanirisoa erinay fa tsy mety itsony fandraisana ary araky ny fahitana azy dia tsy hita mazava ny tiany Ramatoa atongavana. Rehefa tonga teto Madagasikara kosa fanirisoa dia mamanombana indray no niantso azy mbetsaka saingy tsy niraisy ny fanirisoa intsony ny antsoantsony satria efa tsy te hiditra am'izany fandraisana izantsony fanirisoa. Taka ny fanirisoa tanteraka zany mamanombana. Farany nangataka fanampiana tamin'ny fanirisoa Erinaivo mamanombana saingy tsy nasiany ministra fanirisoa toyiny izany fangatana izany satria tsy nazava taminy ny tena anton'ilay fangatana. Nilaza izy fa tena mihera-minombana fenoasina ka misokatra ao anatin'ny finday nombana ny Facebook ny fenoasina. Io anefa no anisan'ny tokony hojereny ny famotorana amin'ny fanadiadina lazaina fa tsy mety tapitra ity kanefa dia magaga no lazainy fa no savazavay ny telefoniny. Izy ihany koa nilaza fa niaraka foana ny zanany sy fenoasina nandritry ny fenoasina mandeha mampiaraka. Tsy haiko daholo inona reto. Lasa miady amin'ny mamanombana zany a ny ministry ny fitsarana eto. Izy koa nilaza hoe nisy feona vocal nilaza fa misy fofona manepotra be sady ratsy be tao amin'ilay salle raha tapaka ny jiro tamin'io andro zany fa tsy nomeny ny anaran'ilay olona nandefa an'ilay vocal. Ka hanampy ny fanadiadina ve mamanombana hitady ny zavamisy marina sa hiaro ny olona na hiaro ny fomba fitondran-tena mety nataon'ireo zanany sy ireo namany. Tokony atao fanadiadina lalina zany no mamanombana tokony atao akety fa anisany ohatrany hoe miraitsy kombakomba zany amin'ireo nafaty olona reo. Ianao ve mpitsara de ankehitriny ianao zany a rehefa mienjana zany le tompony maty mitady ny marina de anao mpitsara indray zany no anenjika an'le olona mananjanaka maty le victime satria mamoaka ny marina zany mamanombana vis-à-vis ny fihetsika anao zay tena hitam-bahoaka hoe anao tsy miraharatsony. Zaza resaresahana an'izany hitan'ny kamera rehetra anao hitan'ny mpanao gazety rehetra namoaka ny zavatra zay. De ankehitriny zany mamanombana indray zany ny akizy anao tokony atao fanadiadina lalina. Raha mitoy izao fanaovanareo mamanombana zao sanao fanirisoa anagadra amin'ny mamanombana. Olona manao an'izany ohatran'ny olona pervers narcissistique. Niraisinao ny kagnoty tsy mazava ny tantananao azy. De manazava anao hoe te olona roa zany mena an'io vola kagnoty io 750 € ny ray de 750 € ny anankiray. Rava zany ny kagnoty. Nefa re olona mbo malaza reo rehefa tonga ianao nandeha taminao tao a ohatran'izao nataonao nampisehoany io a io ny ambola inona zany le ambola nampisehonao ny olona tao. Nefa eto anao milaza hoe za mena olona roa io vola io. Grave hoe olona mpitsara anankiray a zay ny anteheran'ny olona victime rehetra no miakizy an'le victime indray zao olona maty zanaka. Fa sanao mihitsy anagadra mamanombana io satria miteny marina izy ity aho eto.
tena hoe pervers narcissisque ianao faniry soa. Raha samy mamaky ngamba tsika rehetra zavatra soratany zareo ao. Navadika any amin'ny mamanombana indray zany ny afera maloto rehetra treto satria mirevolte mamanombana. Ianao faniry soa misy nefa de fa niteny ny publienao mihitsy hoe tsy possible misy velona reo raha iny poison iny. Midika zany fa poison inona loatra zany le nampiasaina mahatonga anao tena miteny hoe tsy possible isy velona zany reo. Fa inona loatra? Reo manody manao sitranareo ny karamainy rajoelona reo mody manao sitranareo fa tsy possible ho velona reo raha iny poison iny. Iny fanapoizina natao iny. Fa inona kay le poizina mahatonga anao miteny hoe tsy possible ho velona reo? Publication anao zany madame Faniry Soa. Inona kay le poizina nampiasaina? Satria le olona nanao sitrana zany lazainao fa karamany rajoelona. Fa inona le poizina nampiasaina tao mahatonga anao tsy possible isy velona zany tao raha le poizina nampiasaina tao. Ary mbola tezitra ianao miteny hoe tokony gadraina ihany zero velona reo tokony gadrana. Satria ve tsy maty? Satria tokony tsy velona satria zay ny déstabilisation nampiasainao. Zay ny déstabilisation nampiasainao tamin'ny andron'ny fitondran'ny rajoelona. Tsy tokony velona, tokony maty any aby reo. Vehivavy anao miteraka. Sanao mamoaka zany tokony gadraina any zero manao sitranareo. Satria tsy tokony sitranareo fa karamainy rajoelona no anaovan'ireo sitrana. Miteny hoe sitrana zay. Olona marary ve afaka anao zany? Sitrana zany na de karamana ohatran'iny. Tena hoe mafy anao fa tena mafy amin'ny zavatra ratsy hoe vehivavy tompon'ny fitsarana ministre iady amin'ny mamanombana zany ianao hatreto. Eto manomboka eto. Iady amin'ny mamanombana zany zay maty zanaka. Ianao ministre ny fitsarana. Androany ianao mahita hoe i mamanombana io tokony anao fanadihadiana fa io nge nahita an'izao hoe izy io na afaka manokatra ny zanany, afaka manotra ny teny izy hoe ny zanany afaka manokatra ny compte-ny fenoasina. Androany ianao vao mahita fa taizanao ela be. Satria mahita mamanombana amin'ny revolte amin'ny zavatra ataonao io satria anao tsy miraharaha. De androany zany ianao mivadika amin'izay hoe mamanombana mila atao akety. Mamanombana fantatrao zay fa manina anao tsy nanao an'izay hatrany ela. Tena pervers narcissisque ianao. De mieritreritra anao vahoaka hijery fotsiny. Satria hiataky amin'ny mamanombana am'izay satria tsy mety izy fa mila mitadiny marina. Ianao nefa nyteny hoe tsy hitany marina an'io. Mbola anao venareo, mbola an'izao venareo. Ny afaranao ny teny tampanao gazety hoe tsy mila resaka an'izany, mbo malaza zany. De androany ianao zany satria tsy mety le olona fa mbola mitohy foana le ambo malaza de mamanombana indray zany ny atao akety. Arana maso atao fanadihadiana. Tsy kombakomba indray zany mamanombana nahafaty ny zanany. Tsy kombakomba zany mamanombana fa mahafantatra zavatra izy fa feny. Tsy kombakomba zany mamanombana nahafaty ny zanany. Mafia. Mafia. De enjenareo de alanareo baraka amin'ny publication mamanombana. Satria manao forcé mitadiny marina. Vehivavy ianao, miteraka ianao, gasy ianao. Maivanina ohatran'ny zero nge publication ataonao Faniry Soa io navoaka ny miaro Rama io. Mba olombelona ve ianao? Sa mieritreritra hoe hipetraka amin'ny fitondrana io mandrakizay? De sanao miaka izy amin'ny mamanombana, nenjika amin'ny mamanombana. Olona maty zanaka. Tsy haiko roa ny zanany maty sa firy. Lazainao fa izy ny ambadikiny io. De hitory amin'ny mamanombana zany ao, de anagadra ny mamanombana zany ianao.
raha io publication nareo tena iafarana gadrano mamanombana anao fa iza loatra anao fa nirosoa ny volaka agny oto fanohaninao mbola tsy ampy anao ve zay efa tsy niraharahanao hoe zaza resesana zany mbo malaza zany tsisy raiko an'izany mbola tsy mahay mipetraka ianao fa niteny hoe tsy tokony misy velona zany reo fa matony misy velona reo karamainy rajoelona fa reo zay velona reo tokony gadrana any aby koa reo satria tsy afapoana fa tsy maty ny sasany le vitsivitsy firy moa ny maty firy ny tsy maty ngamba za ray roa telo ngamba ny tsy maty ny 90 mahery maty de mbola tsy mahafapo anao fa mila gadraina zany reo mbola vela milaza fa sitranareo fa iza ianao de ampiasan'ireo olona sasan'ireo zany andeha contre ny mamanombana ndray tsy adala reo fa miresaka aminay daholo reo mbo malaza reo miandry ianao fa nirosoa firy ny kolikoly ataonao ao jerena fotsiny satria nareo tompon'ny fitsarana mahatonga ny olona lasa manao fitsaram-bahoaka am'izao noho ny tsy fatokisana anao satria de aminao tompo tsara mihitsiny ny tena hoe mamon'olona manao kolikoly avolenta mamoaka ny gaja ao ponja tsy enatra anao de mody mandeha makany amponja anao mampisoany hoe io Valérie talohany namoana ny Valérie navoaka kely Valérie de hitan'olona rehetra tsy maintsy mifoity ny formation tsy maintsy mifoity de mody naverinao tany amponja Valérie aty andafy ane Valérie de iza namoaka ny Valérie ary iza fa aty andafy izy ianao ny gadra politika tsy avoaka anareo fa ny olona nanao ratsy avoaka anareo fa vitanao managadra manombana fa eto zay vahoaka hita toy izy io publication fanalanareo baraka ny mamanombana zay maty zanaka io ianao zany lasa miady am'le olona nahitanao vola nahitanao plasy satria io ambo malaza io mihitsy ny tena anisan'ny tena hoe nahitanao plasy nataonao toatra fiakarana tsy maintsy mivononao reto ahafanao miakatra ao de milaza heroine anao avy eo tena pervers narcissique anao tsy haiko hainareo vaoaka ve zany pervers narcissique fa agravy olona maty zanaka atao de indray ny accusena am'izao fotoana zao accusena hoe raitsy kombakomba tokony atao akety aty amin'ny publication izy ianao mpitsara maninona anao raha mandeha manao fanadihadina ary fa aty amin'ny publication tena fanalam-baraka zany tena fanalam-baraka anapotena ny mamanombana efa maty zanaka mbola potena koa satria mirevolta fa tsy mety mijana mamanombana miresaka an'io ambo malaza io tadiny marina de tsindrinao potenao am'izay tsy afaka miteny tsony satria anao tsy mila iresaka an'itsony izy anao tady vanimpanao zay za tsy mila miresaka an'izany ianao zafy za tsy mila miresaka am'izany zany nataonao de vanampanao gazety misy vidéo be deabe miparitaka nahita an'izany daholo de mbola tsy nitsahatra foana mamanombana tsy mety mijanona amin'io afera-mbo malaza io ataonao mba tsy teny anakoratsy ataonao mihinany anganiny tsara zany matona sina fitsarana eto ambony tany tsy andry Zagnahary atsika tsaratsika fa olosolony Zagnahary ambony tany zany ahitana ny marina sy ny diso hitsara tsika olombelona tokony tsy fampitsara fa nasina io zany fa tsy andry Zagnahary tsaratsika mba ahitana ny marina eto ambony tany nefa de ianao tena mpamono olona ny olona manana maty tsy mahazo miteny fa raha vao miteny de io enjenao fa nirosoa jamais vu olona pervers narcissique nahazo fitondrana nahazo fitsarana zany mafy le ka
fa za de teny amindreo Ambomalaza reo surtout mamanombana mahereza mitraka hoe ny ministre justice no manenjika anao amizao manala baraka anao nefa izy milaza io hoe io mafantatra zao manina taizy izy tsy niteny an'izany tamin'ny voalohany fa nylalaoviny anareo aloha nylalaoviny azahoany place avy eo ny dakany ny firany ozy ny tanora ankehitriny ny firany de ianareo ndray ny responsable nafatiny zanaka anareo eto tsy kombakomba ray nafatiny zanaka anareo zany nareo atreto amin'ny fanirisoa nefa de izy mainy histoire amin'ny fandehany famisavianao ary mbola nylokaloka hoe tsy tokony hisy ho velona reo raha ny fanafodina ampiasaina tao tsy tokony hisy ho velona raha fanafodina ampiasaina tao tokony tsy hisy ho velona reo fa reo mody manao sirana tokony gadraina ny daholo reo ozy fanirisoa zay moa zany amin'iny resaka kely ndray hoe misy mandefa message hoe miady atrano fanavoaza anato oui miady atrano raha nahita ny publication député Betroka atsika mazava tsy haiko hoe ohatrany ahoana moa zany fiarahamoninao entre ohatra itona za mbola tsy mitonona anarana toka za tsy mitontonona tim za tsy mitontona HVM za tsy mitontona fa voatonona tato le tim za tsy de mitia mitonona antoko hafa ny anafy ve Rajoela TGV ihany Rajoela zay ny ana satria efa iny misy ny communication na le fasadeka zay ezahana avadika hafa satria be de be tsika malagasy ny tsy mahay teny français de avadika an'zareo le izy calme vao nanomboka moa zany ty fitondrana fanavoazana ty vao nanomboka tonga de nisy kao faty olona Jean-Jacques Rabenirina iny no victime voalohany vao nanomboka ny fanavoazana kao Jean-Jacques Rabenirina novonona manko izy ny fatatsika rehetra zany novonona izy eto de miondrika mpanajana za amin'ny vady mariage ny Jean-Jacques Rabenirina zay nodomandry aty a France tamin'ny tsy niezaka tsy de ndresaka an'io satria tiako kalikalma kely aloha tamin'ny 24 juillet itantiny Mariety tantiny Mariety manko fiatsonay azy ny vady mariage ny Jean-Jacques Rabenirina nodomandry tamin'ny 24 juillet teo za tsy miteny an'le anankiray nitabatabako teo hoe le hoe vadiny eo hoe teneno marina fa anao mafantatra marina fa maninona felinao manina anao tsy mety mitory tsy maintsy azavaiko aminareo vahoaka eto le izy le anankiray ao tsy vady mariage niny tsy nafenina zany tamin'ny fatiny Jean-Jacques Rabenirina ny vadiny se présenté mihitsiny teo daholo ravalomanana mafantatra hoe ty ny vady mariage fa ty ny renjana ny terrain le anankiray ty zay niteneko hoe inona mahatonga anao tsy mety mitory anao fa mafantatra zavatra be deabe ianao ny teny hoe karaha mana 40 millions ny garde du corps taizanaizanao an'izany ianao ny tona anariny lambona ianona namona an'le vadiko manina tsy navoakanao ankehitriny nefa anao any amin'le olona io am'izao fotoana zao manao salakasy ravimbody le vadinao Madagasikara ny terrain renjana n'io teneniko fa ny vady mariage nodomandry tamin'ny 24 juillet aty a France tsara ho haitsika vahoaka zay maninona mahatonga na mizingizina miteny an'io vehivavy ny terrain ao Madagasikara io zay miaraka any amin'ny olona teneny nafaty ny Jean-Jacques Rabenirina am'izao fotoana zao nanomboka tapreny iny zay iny zany vanomboka ny fanavazana de kao iny vita aloha momba ny Jean-Jacques Rabenirina eo zany fanomboka ratsiratsy teo nanomboka nampitabatabana teo zay ny teneniko anareo pelerinandro nanoana kely jerena misy faty olona zay tena hoe tokony hitazona an'izany place zay galabona an'zareo ankehitriny zao zay natao hoe telerinandro nanoana kely de vao nahita ny Jean-Jacques Rabenirina zany ny teny
député Betroka i Ravalo manana ozy de gisala mangalaketsa ary mbola ratsy loha ozy Ravalo manana io to zay Rajoelina nahita publication ny député Betroka retsika Nicolas député Betroka namoaka an'io resaka io mbola ratsy loha Ravalo manana io to zay Rajoelina olona nana ny fanjakana trosa be io tsy naloha hetra fa de mody ny sarisaromany Mikael tao de natao zay anokafany an'le teko ratsy loha sady salany jaboady zaho tsy fombako mitontona le tokotima sy ny karazany non za tsy atokotima ny problemako zay tsy tononako hoe HVM matime zao za tsy de manao an'ireny ny anano indrindrako fa za tsy manaratsy ny loha fa ny anano asoaviko azavaiko zay mahasoa azy zay ny anano fombako zay ary anana ny fanjakana vola Ravalo manana io izy olo voan'ny retour d'âge ary olona farantsy tiany opera rehetra eto Madagasikara fa i Mikael na somary nanao masogila mba anokafany ny orinasany ary mbola nanamafy mihitsy Nicolas Betroka député asorotany io député Tim io afantaratsika hoe matanjaka ve zany Tim zany olona tsy madio reo tsy mandoa etra anana malagasy vola ihitatsika eo zany force ny Tim zany ozy Nicolas député Betroka sa maheno daholo tsika rehetra hitatsika iny publication député Betroka iny olona voan'ny retour d'âge anana ny fanjakana vola fa i Mikael no nanao masogila nanokafana an'io jaboady olona ratsy loha mbola ratsy loha Ravalo manana to zay Rajoelina namafisiny tsara atao mihitsy ary mbola mangataka nasorany an'io PDS io fa ho hitatsika eo ny tanjaky ny Tim zany fatatsika moa zany fa misy Tim miara-miasa amin'ny fanavoazanao amizao nanomboka moa zany de ny fanontaniana mipetraka miady ve zany ny Tim sy ny fanavoazanao miady satria efa nizingizina mihitsy ny mampanala an'io petra amin'ny PDS ary tena mifanandro hitatsika eo zany force ny Tim zany i député Razarapiera manko ino no mitondra tena zareo amin'ny radio manazava ary Tim mafana fo izy miaraka amin'ny Diantra za tsy de naheno feon'ny député sy Riantra ny contre ny resaka député Betroka hoe hita eo mitanjaky nyzany Tim zany miady sady ve zareo député ao koa ve satria mafana fo zany Fidèle Razarapiera zany raha mifanohanana ny Ravalo manana izy Riantra moa niditra ny fanavoazana ohatrany tsy refy eo inona zany ataony zareo satria député Razarapiera koa de tena nanamafy tsisy ilana zany eta unitaire zany eta fédéral ihany nefa Ravalo manana kiatilana atsakilana non eta unitaire ny hevitry ny Fidèle Razarapiera sy Ravalo manana tsy mitovy koa zay ny teneniko hoe inona zany mba hevitra reo olona reo zany reo mpanohana Ravalo manana reo vis-à-vis ny resan'ny député Betroka ty satria raha zay zavatra de miady ao zany miady antrano tanteraka mihitsiny miady antrano tanteraka tsy mitovy ny hevitry Fidèle Razarapiera sy Ravalo manana ny ray manizingizina tsisy an'izany tsy mila an'izany eta unitaire zany aty ozy Fidèle Razarapiera Ravalo manana nao tsisy eta unitaire tsisy eta fédéral zany koa izy ny ray eta fédéral ny ray eta unitaire i marika Ravalo manana taty a France miteny resaka fiara-mitatana tsy point sa tsy maintsy dialogue politique ozy Ravalo manana fiara-mitatana zay vao mandeha io ry Fidèle Razarapiera ty ankilany tsy mila fiara-mitatana
zay ny teneko hoe inona zany ny hevitry ny zareo anolohan'ny tenin'ny député Nicolas Betroka ty zay tena namela ny ravalomanana mafy reto rodaso tsisy lana anazy. Resaka ndray tsika ho an'ny siteny. I siteny teo aloha de tena kolesere tamin'ny Mikael. Fanontaniana manko hoe inona marina le ady be ao anatiny eo. Kolesere tamin'ny Mikael zany siteny zany. Ary nanamafa tokony 10 taona izy eo. Tokony 10 taona. Ary tena hitondra mandrakizay izy. Tondra mandrakizay. Ankehitriny hitatsika ny conseil ny fanavoazana Mikael nandeha tamin'ny any amanjery anankiray ny teny hoe miala siteny. Raha vao ny assemblée. Conseil ny fanavoazana conseil Mikael. Miala siteny. Raha vao androm-panjakana io. Bandeau rouge. Miteny miala raha vao assemblée contre ny siteny daholy. Fa aiza le salaka sy ravimbody taloha efa fantatry mialoha io tsy maintsy ny teny an'izay misy publication iady roa io. Iady. Isy teny sy Mikael io. Impossible reo tovy hevitra zany. Ny ray hitondra mandrakizay. Ny ray parazara tonga tao amin'ny fitondrana. C'est possible. Ilamina zany reo satria tsy hoaraka ny Mikael mihitsy ny kimaky ny siteny zany. Siteny efa zatra resaka politika maloto na madio. I Mikael soavaly vao. Tsy apafiriny zany. Région noentin'ny Mikael zany non, tsy izy zany. Ny bandeau rouge mihitsy zao manala miala raha vao assemblée nationale tsisy lanany io. Izaka reo bandeau rouge mpanoana Mikael reo. Mitaky firavany assemblée nationale tsisy atakandro. Miala. Iverina ndray zany amle fitakina tany voalohany. Ny vahoaka ny tolona zany zao miverina. Zavatra fa tokony vita fa ela. Manao un pas en avant tsika. De miretouro. Zay hoe mila misaina foana, varimbarina foana mety io, zao tsika rehetra. Ianareo zay lokaloka mitaky ny fandravana ny assemblée nationale. De ahoana zany le hitondra mandrakizay. Za tsy teny hoe karma existe. Ny olona manao tsara tsy mitovy amin'ny olona manao ratsy. Fa ny olona ennemi numéro 1 de Madagascar hatreto fa ny Sud-Esteny. Zay nenjeny vahoaka fa ela. Nefa mibodina. Mbola manizigizina koa tsy mila za tsy niantso dialogue politika zany fa Mikael niantso an'izany dialogue politika zany. Tsy mila fihavanana. Vao maika miaratsy ny image. Ny vahoaka malagasy mila fitoniana, mila fampiresahana. Na aizanao firenena ny resaka fa tsy resaka tokantranao na société anao. Mibaby anao daholo ny ratsy rehetra satria lasa ny baby alelo malagasy be dia be loatra anao. Ny andro ela be loatra. Fa mbola tsy tonga saina ankehitriny. Ny bandeau rouge, ny Gen Z, ny vahoaka, ny mpanoana Mikael Andrianarina PRRM manalanao daholo. Tsisy tianao tsony. Satria simba ny maziny sy teny.
de inona zany ny eritreritranao am'reo zao satria contre anao daholo am'izay koa le olona nareo samy antara fitondranao. Inona zany eritreritranao? Tsy zavatra so ataonao mangina. Firy jour anao zay nangina tanteraka. Tsemboka. Ny aizany ale. Le député mahiry mara sy ny karazany zay tapidalaka le zigzag ao amin'io vezivezy anatiny io Assemblée nationale io. Nivadika inona moa izy ty? VFM sa ina izy iny? Manoana sy teny ve sa manoana fitondrana? Raha ny zavatra fantatray de ohatrany tsy manoana ny sy teny reo. Mandaka ny sy teny koa reo. Aleon'zareo no mieritreritra ny Mikael. Reo député iry maro nivadika VFM reo. Satria naseho ny sy teny loatra ny image ratsy ny tao anatin'io anteny mera-pirenena io. Mieritreritra ve anareo hoe député reo ve olona efa zatra dikan'izay zany reo député reo zany tena mitady ny fiara-mitantana koa. Matoa ny alanao sy teny. Maro ny olona troliara mitabataba hoe miala sy teny. Troliara. Sy teny fotsiny ara tsy izy ny anarany ilela maintimainty maventy iny. Tabataba mihitsy izy ary tena lasa menjena izy am'izao. Hoe raha vao miala. Hoaiza zany. Rehefa nisany le fandehanana le fampiavanana tany Androy. Misy an'le député le manara-dia mandeha makany reny. Olona ao anatiny ao miteny. Tsy tiany pera ray manandeha tany mihitsy ny sy teny. Tsy tiany. Tezitra sy teny de bloqueny koa tsy nahazo nandeha ny avion ary. Bloqueny tsy nahazo nandeha reo député reo nandeha tany. Bloqueny sy teny ny avion. Ny antso amin'ny baba izy. I baba. Baba koa tsy maintsy nanaraka ny teniny satria PRRM mitady fiara-mitantana mitady dialogue politique. Mataotry baba sao de ho avy Rajoelina na ny ekipany Rajoelina satria tsy adino mandrak'izay ny fitataovan'ny bidon rehetrarehetra eraky ny tanàna iny. Resaka jisorano nanonganana ny Rajoelina. Tsy adino ny baba mandrak'izay iny. De aleony manaraka ny hevitra ny sy teny bloqué ny aéroport ny avion tsy andanany reo député reo tany amin'ny fampiavanana. Ataoko hoe guerre froide fa vaky izy io. Efa enjana be zany guerre zany. Ataonareo ahoana ny tondra firenena raha tsy mahay fanaraka nareo anatin'ny province anankiray. Efa teny efa ela tsy mety zavatra ataonareo manao salakasy ravody eran'ny tanàna io. Ny mpanaramaso sy ny mpanatanteraka zany tsy tokony manao ohatran'io. Fa resaka fahefana ny tena adinareo en plus. Fahefana. Ny anankiray tena Heroda. Heroda mitondra mandrakizay. Bloqueny sy teny tsy maintsy nanaraka baba. Satria ratsy ozy ty PRRM ty fa mitady dialogue politique. Zay tsy mila dialogue politique sao de ho avy ny ekipany Rajoelina sy Rajoelina de ho mateto zay le nanongana anazy nitondra bidon jaune iny. Ny volany diaspora lanay. Anongana ny fitondrana io nefa le jisorano tena nitakiny vahoaka tsy tanteraka.
moramora navoaka teto ny voakalandry baba iny samby nahitatsika rehetra ny fitakina vola tamin'ny diaspora eo amin'ny 100 millions tavela sisa de mionga ny fitondrana io tsy adinonay reny a merci baba oh baba merci tsy maintsy ny bloquenao ny avion mba tsy andanany député anakany satria ho ratsy ty PRRM ty fa tady anaradalana mitady anaradalana ty PRRM Mikael ty retour à l'ordre constitutionnel tady anao fiaraha-mitatana tady havana io politika tsy de azo anaovana zao be dehibe ny miaraka aminareo fa be dehibe ny conscient anatin'io histoire io teneniko anareo zany oui de lasa raha mila vonjy tany amin'ny fampihavanana mbola nanamafy fa anoana Mikael fa kosa mijanona Irmara marary am'izay nareo marary satria Irmara zany miaraka amin'ny fanavoana fomba fijeriko ty a raha i Mikael angamba mitady aliesa mitady consort sako miteny anareo fa mbola leo Mikael miaraka amin'ny Rajoelina iny sako vu ny langage ny mpanoana azy vu ny langage ny mpanoana azy mbola leny mieritreritra Rajoelina sako miteny an'izany voizy foana le firongony fa ny anay fahamarinana na matopanareo eto ara za sako miteny an'izany aminareo miditra androany izy rapitso izy rehefa elan'ny fanososianao tsy maintsy hahita hantsitay fa kahita image ratsy ao am'izay anatin'ny fitondrana io izy mivoaka io zao zay ny teneniko tamin'ny voalohany tsy maintsy hiady vao nahita fiaingany sy teny tsy maintsy hiady Mikael sisy teny io tsy maintsy hiady io izy io za mo ataonareo foana hoe mampiady inona zao io toliara zao olona raikibo ara tsy mitovy saina fa nganareo mbola tsy nahita piraharaita-ponina famono kaina sy abela firy zany maro ny dérapage nataony sy teny Mikael moa vao sovaly vao tonga teo fitondrana de roboka ity daya roi de la jungle ny teny kely teo hoe misy zavatra amin'ny public zay ho avy raha vatomanga opa nanaovanareo anaty ao nareo vitsivitsy reo tena opa tsy fasy eo masoandro ny amony anadako fa ny bloqué anady olo satria tsy mazaka le teny ratsy ataonareo tsy fasy eo masoandro ianao raha volamanga de raha vatomanga tsy haiko lazainareo fa vady kely raha vatomanga aby fa raha nyteny an'izay ve inona moa ny olako namody izy na tsy mody raha mody izy de sazio fa inona ny atahorinareo ambadiky n'izay sy ritory fa nirso jovial moa de tena nanao fety de nanapoka champagne vo tsy nivoaka izy fa mieritreritra ny raha vatomanga tsy voaka mandrak'izay na ivoaka izy na tsy voaka tsy de olako loatra tsy an'ny olako
fa mijery ny tensionnareo za hoe ziskatraiza nanapoka champagne jovialy DG Sandoka iny mitatana ny société ny Ravatomanga vao tsy nivoaka izy satria fantany zavatra iandry azy fananan'olona ndeha ho tatananao tsy vokatry ny atsemboanao normal alafaly anao raha tsy nivoaka izy de milamina ny conscience anao ny vola miditra rehetra de versena any amin'ny fanirisoa manao baro fananan'olona